dia faly miarahaba antsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana Jeanne Forest Santé aty Canada ny tenako. Androany ny horesantsika dia ny momba ny fikojana ny tongotra zany na ny pédicure. Inona no antony anaovana ny pédicure zany hoe ny fanasana tongotra tena hoe mandio tanteraka mihitsy zany no lotoloto rehetra ao amin'ny tongotra zany ny antony anaovana ny atao hoe pédicure. Zany hoe isan'ny fahasalaman'ny tongotra zany io satria tsy azo tsinitsiniavina mihitsy ny tongotra na dia ary ambany ara ny toerana misy azy dia misy asany goavana be zany amin'ny fahasalamantsika olombelona zany ny tongotra satria voalohany indrindra aloha izy zany no miantoka ny lanjantsika rehetra rehetra zany ary ao amin'io felatongotra io koa zany na hoe plante de pied zany dia ao no misy ny ataontsika hoe terminaison nerveuse rehetra rehetra izay mifandray amin'ny taova amin'ny tenantsika olombelona zany na ny taovam-pisefona appareil respiratoire zany na ny fandevonankanina na ny any amin'ny atidoha zany dia misy fifandraisany daholo zany aty amin'ny plante de pied tsika olombelona zany. Ka zay zavatra rehetra rehetra zay zany dia isany tokony hitsaboana, tokony tsy anaovana ambanin-javatra zany ny fikojana ny tongotra. Ary ho an'ireo olona diabetika koa zany dia mila koa zany hoe kojakojaina ny tongotra satria mety miteraka fery ny tsy fikojakojana ny tongotra zany eo amin'ny olona diabetika. Ary raha ohatra koa hoe amin'ny indrindrandrindra zany amin'ny tany mafana dia ilaina koa ny manasa tongotra tena amin'ny fomba ara-dalàna mihitsy zany ataontsika hoe indray isan-kerinandro zany satria mba analàna ny hatsembohana sy ny fofona izay mety teraky ny hatsembohana sy ny loto izay miangona ao amin'ny tongotra. Eo ihany koa ny endrika koa zany tsy tokony heritreritra isika vehivavy fa ny tarehy fotsiny no tokony ho kojakojaina fa isan'ny endriky ny vehivavy koa zany ny tongotra, ny tanana ary ny tena iray manontolo zany dia tokony ho karakaraina daholo. Inona sy inona zany no ilaintsika anaovana ny ataontsika hoe pédicure zany dia ny bassinet zany ity zany bassinet électrique izay misy vibration zany afaka manao massage ny tongotra. Ny brosy zany hibrosiana ny tongotra dia ny pierre ponce izay andiovana koa zany ny hoditry ny tongotra, ny coupe-ongle, ny pousse à ongle en métal, dia ny tige cuticule ary ny gommage izay andiovana ny tongotra zany. Dia eo koa zany ny huile essentielle ilang-ilang ary ny huile essentielle citronnelle avy any Madagasikara daholo ireo. Ary ireto zany ny alcool andiovana ny fitaovana rehefa vita zany ny fanaovana ny pédicure. Ity zany dia ny bicarbonate de soude izay mandio ary mamotsy ny tongotra. Ary ny lime à ongle. Anmotsika azy zany dia ny bicarbonate de soude zany aloha zany no ampidirintsika ao anaty rano matimaty zany ka eo amin'ny
bicarbonate de soude zany eo amin'ny roa sotro kely eo zany no narotsakintsika ao zany amin'ny voalohany. Dia alefatsika zany ny vibration dia ampidirina ny tongotra. Alona mandritra ny 5 minutes eo zany ny tongotra dia fafana amin'ny serviette. Fafana amin'ny serviette zany dia esorina amin'ny coupe-ongle zany ny tongotra. Dia rehefa avy nalaina zany io dia mampiasa ny lime à ongle zany tsika, zany hoe ity tapany menamena ity zany no entina hikikisana zany ny tongotra zany. Mba hampitovy tatana tsara zany ny tongotra. Rehefa avy eo zany dia ampiasaina zany ny tige à cuticule, zany hoe izay manala ny loto zany manodidina ny hohon-tongotra zany, ka mba entina zany analefahana ny fangalana ny loto amin'ny manodidina ny hoho zany ny hohon-tongotra zany dia asiantsika ny huile essentielle ilang-ilang zany ny eo amin'ny hoho zany. Dia iny zany no entina angalana ny eto amin'ny sisiny hohon-tongotra zany. Ny lotoloto rehetra manodidina ny hohon-tongotra zany alaina amin'ity tige à cuticule ity zany. Rehefa avy eo dia mbola sokirina ihany koa zany amin'ny ataontsika hoe pousse à ongle en métal zany ny manodidina rehetra zany mba hialan'ny loto, satria ny loto miandrona ao amin'ny hohontsika olombelona zany dia mety miteraka mikraoba ary mety koa zany io koa zany no miteraka fofona koa zany rehefa tsy karakaraina tsara zany ny tongotra. Ny huile essentielle ilang-ilang koa zany dia manampy betsaka koa zany mba hahamandimandina koa zany ny tongotra ary manome fofona manitra. Dia torak'izany koa zany dia esorina koa zany ny hoho amin'ny ny tongotra ilany dia sina ny
mila ilangilany koa zany a mba hanalefahana azy a dia esorina ny loto rehetra amin'ny manodidina ny hoho zany. Manodidina ny tongotra sahala amin'ny nataontsika tamin'ny tongotra voalohany zany. Dia ampiasaina koa zany a ny lime rehefa avy eo zany a dia ampidirina indray ao anaty rano zany ny tongotra dia rehefa koa zany a atao ny masazy ny tongotra ary dia manomboka sasana zany a ny tongotra ary mampiasa ny borosy zany a hoentina hanasana ny tongotra. Rehefa avy eo zany a dia ampiasaina ny pierre à ponce zany a entina hangalana an'ireo ataontsika hoe lotoloto rehetra na ny cellule morte zany a amin'ny tongotra zany. Satria ny fiainana andavanandro zany a amin'ny hatsembohan'ny tongotra dia misy vovoka, misy lotoloto betsaka zany a mipetraka amin'ny tongotra dia izay a no antony anaovana ny pédicure zany a ataontsika hoe indray isan-kerinandro. Dia rehefa vita zany a ny ponçage dia miditra zany a amin'ny gommage. Ity zany a misy produit de gommage zany a amidy any amin'ny pharmacie beauté et soins de pied expert tikatra zany a ny marika ampiasaiko amin'izao fotoana zao. Nefa afaka koa zany a mamboatra gommage koa zany a ao an-trano, zany hoe gommage amin'ny alalan'ny siramamy mena. Ny siramamy mena zany a ohatra hoe iray sotro zany a, iray sotro lehibe zany a no ampiasainao dia miaraka amin'ny huile d'olive iray sotro lehibe dia asianao jus de citron koa zany a iray sotro lehibe dia ampifangaroanao zany a izay rehetrarehetra izay zany a dia izay no manome ny produit de gommage zany a izay azonao atao ao an-trano ihany zany raha matoa. Fa ity zany a afaka koa zany a vidinao koa zany a any amin'ny pharmacie na any amin'ny supermarché zany a ny produit de gommage. Atao ahoana ny fampiasana ny produit de gommage? Ahosotra amin'ny tongotra zany a mba hanala ny lotoloto rehetra zany a izay misy ao amin'ny tongotra dia atao amin'ny elanelan'ny tongotra kosehana mafy mba hialan'ny loto rehetrarehetra zany a sy ny hatsembohana rehetrarehetra zany a ao amin'ny tongotra.
diorina tsara zany a ny any anelanelany tongotra rehetrarehetra manala ny loto ary atao masazy ny tongotra isan'ny miantoka betsaka mihitsy zany a ny fahasalaman'ny tongotra zany a ny fanaovana pédicure indray isan-kerinandro dia averina sasana indray zany a ny tongotra. Rehefa avy eo zany a dia asiana huile essentielle de citronnelle mba hamadimandina ny tongotra ary hanome fofona tsara zany a ny tongotra. Izay a. Manitra izy zany a. Rehefa vita zany izay a dia fafana indray mandeha zany ny tongotra. Fafana tsara ny elakelaky ny tongotra rehetrarehetra zany a mba ho maina tsara. Dia rehefa avy eo zany a dia asiana ny crème pour les pieds. Ity zany a dia mba hidratena zany a na mba hamadimandina ny tongotra zany a amin'ny farany. Dia rehefa amin'ny farany zany a dia asiantsika vernis zany a ny tongotra. Asiana coton ao anelanelan'ny tongotra zany mba hanome endrika ny tongotra. Ampiasaintsika zany a ny vernis à ongles.
misy ohatra zany. Ny olona izay mahavatra tsara zany ny manao an'io pédicure io zany dia tsy misy an'ireny ataontsika hoe kitrokitro mipetraka amin'ny tongotry ireny na ireny karazana ataontsika hoe champignon amin'ny tongotry ireny fa dia salama tsara zany ny tongotra ary manampy betsaka koa zany amin'ny masazy ny faritra rehetra rehetra izay misy ny terminaison nerveuse izay mahasalama ny taova rehetra zany ao amin'ny tenantsika olombelona. Dia ohatr'izay zany ny fanaovana ny pédicure ary hitanao tsara fa tsara tarehy dia tsara tarehy tokoa ny tongotra rehefa vita ny pédicure ary mandomandina ary manimanitra ery. Dia izay indray zany ny fandaharantsika androany zany mikasika ny pédicure dia mametraka ny veloma mandram-piaona indray tompoky lahy sy tompoky vavy ary amin'ny manaraka indray ary mazotoa miaino ny Jeanne Forest Santé aty Canada fa mahasoa ny fahasalamanao sy ny ombanao hoentinao handroso amin'ny fiainana dia mametraka ny veloma. Bye bye.